miakatra eo tongotrao. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona fahatelo amby folo isika. Ny lesona farany mandritra nyity taona ity. Ny rariana dia nitondra zavatsoatsika ny fianarana izany lesona izany. Ary ihany koa mba tsy ho adinony koa ny zavatra ianarana tokony hoay. Ary ny tanjon'izy ireny moa dia ny ampitombo ny fiainana ara-panahintsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika amin'izany famitinana ny lesona izany dia hivavaka isika. Dia manitray tsara indrisan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra. Misotro anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe dia ny afahanay mandray ny teny avy aminao. Ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ho tia mandala ny fahamarenana ary handray fanapa-kevitra isan'andro dia ny androsoanay mandraka rehefa ny fanarahana anao. Mitenena raha eo fa vonin-kainanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe famaranana mahalala an'i Jesosy sy ny teniny. Ny tsenjery dia izay voasoratra amin'ny Jaona 5:7-8 manao hoe dinihonareo ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary reny no manambara ahy. Nanome baiko Jesosy tamin'ny alalan'ireo vehivavy amin'ny mpianany hoe mandehana ka asaivo makany Galiliny raha lako fa any no ahitany ahako. Raha mbola tany Jerosalema izy ireo dia niseho tamin'ny indroa Jesosy dia lasa nakany Galili izy ireo tany no nihonan'izy ireo fanitelony tamin'i Jesosy. Ity fihaonany ity no mandrafitra ny famaranana ny filazantsara ny Jaona. Mijerentsika indray ny tena tanjona nanoratany Jaona ny filazantsarany dia ny fahalalana an'i Jesosy sy ny teniny. Nitran'iny herinandro iny dia nijery lafin-javatra maro isika mikasika ny filazantsarany Jaona, indrindra ny famaranany azy. Ny famerenana indray an'i Petera dia anisan'ny atondresaka tao. Andeha hanarato aho. Inona no nanosika an'i Petera hiverina amin'ny asany taloha? Sasatry ny anjy ve izy? Nila nitady fidiram-bola hamelomana ny tenany sy ny hafa ve izy? Nanenina ary ve izy? Fanontaniana avokoa ireo. Mety hoe nametraka fanontaniana koa tsika tahaka an'izany hoe tsy natoky tena ve izy? Nahoana dia tsy nahomby indray ity alina nanaratoana ity. Nanana tanjona roa ny fisehoan'i Jesosy izay tsy nampoizina dia ny hanomezana toky azy ireo fa hanomeny izay ilaina izy ary hamerenana indray an'i Petera hampahay be maso. Hoy izy hoe Simona, moa ty ahy va ianao? Eny tompoko, ianao malala fa tianao aho izy. Nafoiny ny fieboebony taloha ka nanaiky tamin'ny mpanetretena Petera fa tsy afaka ny ho tia tahaka ny fitiavan'i Jesosy azy izy. Ny any antoka ho azy dia ny mametraka ny tenany teo am-pelantanan'i Jesosy hoe fantatrao izy. Tahaka izany fanetretena izany ny tokony hananantsika ihany koa. Tsy eboebo manao hoe zaho mahavita na hoe zaho tsy mba hiala aminao, fa andeha mpanetretena satria tsy mora tokoa ny manaradia an'i Jesosy. Mibanjina an'i Jesosy. Raha mbola nandeha teo amoron-dranomasina izy ireo dia nolazain'i Jesosy tamin'ny Petera fa ho faty eo amin'ny hazo fijaliana izy rehefa antitra. Ho koa izy manao hoe manara ahy. Tao tsy naheverin'i Petera ny ampahany farany. Rehefa nahitany Jaona izy dia nametraka fanontaniana ombona amin'ny hazo fijaliana fa ahoana ny amin'ny Jaona? Mazava ny valitenin'i Jesosy, tsy tokony hanahany amin'izay ataon'ny hafa ianao fa ianao kosa manara ahy. Nisy ny hevitra mihitsy tamin'izany fotoan'izany fa nilaza Jesosy fa mbola ho velona i Jaona rehefa hiverina indray izy. Tsy izany anefa nitranga. Tsy ny fomba na ny fotoana fahatesan'i Jaona ny atondresaka eto. Ny zava-dehibe dia ny fanarahany tena manokana an'i Jesosy, ninona ataon'ny hafa. Ny tanjona dia ny fatohana amin'i Jesosy fa tsy amin'ny olona izay mety handisy fanantenana antsika ary handratra antsika mihitsy aza ireny olona ireny.
manaraka izany dia resaka sika ny amin'ny mazava sy ny maizina. Hoy manko izy manao hoe ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy masaka anazy. Maizina dia misy an'ny Satana, ny mazava dia misy an'i Jesosy. Noho ny fahotana dia eo ambany fahefan'ny Satana ity izao tontolo izao ity ka manjary tontolo ny aizina. Jesosy ny fahazavana ka izay manaraka an' Jesosy dia tsy eo amin'ny maizina fa izay miala amin'ny mazava kosa dia mitoetra ao amin'ny maizina. Raha mpiaritsika amin'ny fianarana ny Baiboly io fitsipika io dia ho hitantsika fa ny firaisana amin'ny mazava no mitarika antsika ho amin'ny marina ary ny fitoerana ao amin'ny aizina mitarika antsika ho amin'ny fahadisoana sy ny lainga. Nierisaka ihany koa isika mikasika n'ilay fandraisana ny teny. Tsy nanjay ny hevitry ny soratra masina amin'ny heviny samy rery Jesosy, tsy nampianatra ninon'inona avy amin'ny sitrapony. Nanaiky ho tarihan'ny ray any an-danitra mandrakariva izy. Rehefa mandray Baiboly isika dia tsy maintsy manaraka an'izany fomba izany ihany koa, izany hoe manaiky ny ho tarihan'Andriamanitra. Raha mandalina ny Baiboly araka ny hevitsika manokana isika, miezaka ny mampifanaraka azy amin'ny foto-kevitsika dia manaisotra ny heriny manova sy mahavelona. Tsy maintsy miaino sy mankatò ny ho toetsaitsika. Izany hoe mampiatra an'izay ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny teniny. Izany fiainona mitarika ho amin'ny fampiarana ny ten'Andriamanitra izany, izany ny fanehom-pitiavana. Manaraka izany dia aoka hitoetra ao amin'ny Jesosy mandrakariva isika toy ny andriamby Jesosy. Manana hery manokana manintona ny mpanoty izy. Rehefa manantona azy isika dia mitafy ny fahazavany. Maneho ohatra maro amin'ireo olona izay voataona ao amin'ny Jesosy ary mandray azy ovaova ny filazantsarany Jaona. Izany aza nisy ireo izay na dia voataona eo aminy aza dia nandà azy. Mbola nihoatra noho izany nefa Jesosy nilaza izy fa tsy ampy ny voataona sy manaiky azy. Tsy maintsy mitoetra ho aminy isika. Raha manakaiky ny farany isika dia tena ilaina mitoetra amin'ny Jesosy mba tsy ho voataona ny fandikana-dalàna, fandikana diso momba n'Andriamanitra sy ny teniny isika, ary ihany koa ny ahafahantsika maneho ny fanehom-pitiavana izay avy amin'ny irery ihany. Ity ampamaranana dia ity lahatsoratra Madamo White ity no andeha miezatsika azy, manao hoe misy hazavana mamiratra manazava ny lalantsika ankehitriny ary mitarika ho amin'ny fitomboan'ny finoanan'i Jesosy izany. Tsy maintsy mandray ny tara-pahazavana rehetra isika ary mandeha eo amin'izany mba tsy ho fanamelohana antsika amin'ny fitsarana izany. Lasa manan-danja kokoa ny raharahantsika sy ny adidintsika rehefa mahazo fomba fijery mazava kokoa momba ny fahamarinana isika. Miseho ny mazava ary manitsy ny fahadisoana izay nafenina tao amin'ny aizina. Ary rehefa tonga ny mazava dia tsy maintsy miova araka izany ny fiainana sy ny toetran'ny olona mba hifanaraka aminy. Rehefa omena ny mazava izay mihamazava hatrany dia tsy maintsy avaozana indray sy hasanatra ary voadio amin'izany ny olona. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra tsara andresin-danitra misotro anao izay nampianatra anay mandrakariva ny tokony hijerena ianao manokana ary hananana fanatretena. Mba apetraka ipela-tananao tompony aminay manontolo ary ampianaro izahay hanam-pitiavana, hanam-pahendrena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.